Herinandro sisa dia ivikatona ny fisoratana anarana ho an'ireo izay mikasa hiatrika ny fanadina-mpanjakana bakalorea. Nanamafy ny Ministera ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa fa hifarana ny 1 Martsa amin'ny 9:00 ny fisoratana anarana ho an'ireo kandida hiatrika ny bakalorea amin'ny fampianarana ankapobeny, teknôlôjika na teknika sy arak'asa. Namafisin'ny Ministera ihany koa fa mijanona ho toy ny teo aloha ihany ny saram-pisoratana anarana ka 5,000 ariary ho an'ny mpiadina tolotry ny sekoly, 5,000 ariary ho an'ireo misoratena ary 200 ariary ho an'ireo mpiadina teratany vahiny mianatra eto Madagasikara. Ny 20 hatramin'ny 12 Jolay izao no hanatanterahana ny adina amin'ny bakalorea. Mitoy ny 15 hatramin'ny 17 Jolay kosa izany ho an'ny sokajy teknôlôjika, teknika sy arak'asa. Mbola miandry ny fepetra mazava mikasika ny fidirana eto Madagasikara ireo kompania ampitaterana anabakabaka vahiny mampitoy ny any ivelany amin'ny nosy. Ireo fepetra ireo manso no ahafahana manatanteraka sidina mivoaka sy miditra ny Madagasikara ka tokony ho faritany fitondram-panjakana malagasy. Araka ireo kompania ampitaterana izay indresaka taminay dia mbola tsy mazava loatra ny fepetra joron'ny fanjakana ka tsy afaka ny hanovany programan'ny sidina izy ireo hatreto. Ankoatr'izay dia nanazava ihany koa ny fikambanany mpikarakara-tsidika na ny agence de voyage eto Madagasikara fa efa nifanantona tamin'ireo kompania ampitaterana anabakabaka izy ireo kanefa mbola miandry ihany koa ny fanapahan-kevitra mazava avy amin'ny fitondram-panjakana. Nanazava ny Ministera ny Fitanterana sy ny Famantarana ny toetrandro fa ao anatin'ny fandinihana tanteraka ireo fepetra ireo ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Izy ny fanambarana mahakasika izany. Ministera telo no miandraikitra ny fametrahana sy ny famaritana ireo fepetra ireo momba ny fisokafan'ny sistany tanteraka dia ny Ministera misahana ny fitaterana, ny Ministera ny fizahantany ary ny Ministera ny rarambahiny. Mizara telo ireo fepetra ireo ka isy ny ampiarina manokana amin'ny mpandeha, isy ny ampiarina manokana amin'ny kompania ampitaterana ary isy kosa ny fepetra ampiarina amin'ny rotonta. Trano misy rihana 4 no nirodana ka nianjera teo Ivandry Androany maraina tamin'ny 7 sasany. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fo iny avy eo anivony sy ampanampamonjy amin'ny tanàna Antananarivo. Nirodana ilay trano nefa soa ihany fa tsy nisy ny naratra na ny maty hoy izy ireo. Raha araka ny fandinihana sy ny fanadihadiana maika nataon'ny mpamonjy dia mety ho nivetsatra ilay trano no nahatonga ny firodanana. Tsy nahazaka ny fototra ilay trano ka mety nahatonga ilay trano lehibe nirodana hoy izy ireo. Mbola isa araka izany ny fanadihadiana lalina tsy maintsy atao fa anisan'ny tsy azo hodiany sy heverina ny mety vokatry ny oram-benikija andro maromaro izay. Niroso tamin'ny fampihenana ny mety ho tanindondoza ireo mpamonjy tonga teny an-toerana. Anisan'ny voakasika ilay firodanana ihany koa ny trano teo anilany raha ny voalazan'izy ireo hatrany.